Andriamanitra manao andro dia amin'ny Isaia kanaty fa manokamy dia ho ten'Andriamanitra hoe sy le manaraka ny jakoba dia mitenenina no samihanana aky fa hoan'ny titety. Amena fa ankehitriny tsy mety naranao fa ankehitriny zay voaizana izao lazainy Jehova izay nahary anao sady mananjananao ry voahinanao tsy tenenanao voahinana averena mirananao tenena averena azy nao averena fa ankehitriny izao lazainy Jehova izay nahary anao sady mananjananao aza matahotra ianao efa nanavotra lava efa miaotsy ny ananao alainao. Amena aza matahotra efa nanavotra anao izy azina zay mikitikitika anao mikitikitika azy tsy afaka sy akitikitika anao zany so manao zao ahitanao azy mikitikitika anao. Amena raha mitany rano ianao dia mombanao a. Amena ary raha mitany olo ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy may ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Tsy fantatry hoe inona ny karazana hafa, inona ny karazana olo, inona ny karazana rano izay mety manolonanao amin'izao fotoana izao. Ala matao fa sady tsy may ianao a, tsy ho sarotra ianao a, tsy ho rehetrika ianao. Amena ianao izay ten'Andriamanitra hoe fa izao Jehova no Andriamanitrao dia miray maso ny Israely hamonjy ianao omeko avitra ao ny Egypta ary ny Etopia sy ny Sheba ho solonao satria malalo maso ianao eny be voninahitra ianao sady tsiko. Amena amena samy be loatra mason'Andriamanitra ianao tena valy eo vory loatra ianao zanany ianao saitsay sanasanandro zany fa rehefa inonao zany feno voninahitra fiainanao tsisy fafamarana zany eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia malala sady tia. Amena sady sarobidy. Amena anao izay ten'Andriamanitra koa ny Isaia 46:4 satria zanak'Andriamanitra ianao Andriamanitra ke mahafinaritra be rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia izay no hoe misy olona ny antsanany foana hoe rehetra mbafaka pasteur misy problème ohatr'izao be mihitsy ny témoignage dia sy mantoka izao Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra mamindra fo fa mandiny tena io tena midiro amin'ny efitranao mandindrino dia mandoly dia izao fona dia mibeba dia tsy manao tsoa ka raha pitso ny olona tombola pasteur tsy nazo atao dia ahoana dia izao natao hoe izao tsy misy anatso amin'Andriamanitra tsisy mihina tsy ny azo atao zany fa amin'Andriamanitra solution verena miarainao verena fa le zanakadala rehefa miverina dia fa izy fandala manantona azy tsisy laviny na dia iray azy dia rehefa ny fona izy mibebaka dia raha pitso ianao a dia mijorova avimbela dia atsoe fa tsy maintsy anao zavatra mitombo dia mahafinaritra be fa miantso tokoa izy pasteur tsy takatra ny saiko natao mitombo misy olona tsy nampozina hitanao zany tsy meritretriny ianao fa verena fotsiny amiray zany matoko sy mino hoe ianao zay tao anatin'izay vavak'izay verina ianao mandiny teny ianao aza mieritrehitra aza misaina aza mieritrehitra zavatra takotsony aza misaina zay zany aloha ny viranao kely mety misy zavatra nampanena tsy zay natao hoe mety endrika afo mamay mety endrika rano mondo be tsy ho endrika ianao tsy ho sarotra ianao tsy ho may zany ianao fa ombana miarainao. Amen. Isaia 46:4 ianao izay ten'Andriamanitra hoe narimandra mpanatitra rio no ten'Andriamanitra hoe amiko sy aminao izy miteny izao ihany no isahirana mitondra anareo. Amen. Afaka be mahafinaritra be misy zany ampitiavana be ka inona zavatra mampatahotra anao
monjy mora azo indrindra izy amin'ny fahoriana tena velona eo Andriamanitra zay hoe filoanao anatinao ihany aza mijery ny zavatra hita masonao fa ny zavatra hita masonao misarika anao misintona anao ampananavitra n'Andriamanitra fa ampanjina Andriamanitra tsy tamaso ilay mpanefa ny riny izay matahotra azy amen mpanatanteraka zay zavatra rehetra angatakatsika raha tsy mangatakatsika fa fampany fanasoatsika zany efa manome antoka izy izao sy manao anao dia izao ihano sy mitrotro dia izao mitrotro sy manafaka amen amen nafikanao Andriamanitra amin'io adinao a ny amin'ny faharanao rehetra ino izy zany ao anatin'ity telo volana teo tsy mamanana farany taona amin'ny alahelo ny amin'ny seto amin'ny fahatovina amin'ny fahoriana ianao fa ao anatin'ny fifalina tena hitanao hoe velona Andriamanitra amen anavaka anao Andriamanitra ao anatin'ity farantaon'ity aza hoe tsy hoe ampifaly anao a fa tena azo koa tonga velona Andriamanitra aina atao ny zavatra rehetra ary ny zanany tsy ataotran'izany miavaka n'izany anatin'ity telo volana-ty mitanao zany hoe fanandratan'Andriamanitra aloha tsy mielitra tsony tsy midina tsony fa fisandratana makamy fisandratana voninahitra makamy voninahitra fitaliana makamy fitaliana tranotrano fandresena makamy fandresena tranotrano hita aminaso rehetra zany avy zensony raha mbola eto an-tany ianao efa zay miazakazaka amin'ny fitaliana amin'ny nanan Jesosy tsy maintsy fateraka zany satria zanak'Andriamanitra ianao amen mahafinaritra be zanak'Andriamanitra zany a dia hoe ten'Andriamanitra any Jaona 3:8 dia anao misy ten'Andriamanitra fa itsika foana zany ten'Andriamanitra Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo dia anao misy ten'Andriamanitra izao misy eo ny ao be eo izao misy eo ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asamy devoly manomboka izao ianao a efa ampy zay fampahoriana natony devoly zay tsy ny devoly zany tsony afaka ampihoroanao tonga dia raisony fahefana izao nisy eo ny zanak'Andriamanitra andrava sy anatoloka ny asany devoly rehetra amen ototeo daholo manana fahefananao zanak'Andriamanitra zay mandray azy mehery tonga zanak'Andriamanitra efa nomenanao mihery sy ny fahefana ataonao hoe ampiasaina le fahefansera amen osy ten'Andriamanitra hoe voaozona zay tsy mampiasa ny sabany nanjatrana rehefa tsy ampiasainao olona dia le ozona dia zay a devoly manjaka amin'le ozona dia zao hoe tadidio a fa na inona ady eo amin'ny fiainantsika dia tadio efa neta Jesosy daholo zany efa resan'i Jesosy daholo zany ny aretina ninninninninnin tsy fantatro inona ny andronao am'izao fotoan'izao fa rehefa ohatra hoe takatrao zany fa izay miantony ny retan'i Jesosy ny fahoriana ny fijaliana ny aretina mba hatonga tsika nanatsika fandresena ananatsika fanasitranana amen any amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo dia ao anao zay ten'Andriamanitra ary izy nitondra ny fahotarantsika amin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary dia kapoka taminy no nahasitranana anareo amen nahasitranana antsika amen raha misy malala ianao za zany tena tsy mety mino mihitsy ary tsy manaiky mihitsy fa manino ty aretiny ty manandevo azy fa manino io aretiny io manandevo ny olona fa maninona ny mampahory ny olona io tsy noko zany fa miasa maty ny asa mitevolo satana ary tsy misy zany hoe nateraka ho resy zany araky niratsika fa efa nentan'i Jesosy zany zava-poana zany nidinan Jesosy tiatany roatra ka tsy resy ny asa mitevolo satana rehetra fa ahoana ny anakany zany fa tonga dia raiso ny hery sy ny fahefana zanak'Andriamanitra raiso ny hery sy ny fahefana amen na inona ady ohatrehanao ady atrehanao na endrika laforo afo mamay na endrika ino misy tao lavaky ny leoana na endrika ranomasina mena hoe ahoana itsoko teo dia zao tsisy an'izany fa zanak'Andriamanitra manafahefana zanak'Andriamanitra mainy zavatra rehetra amen amen efa nentan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana daholo ny zavatra rehetra efa vitany amen ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsisy nampanitrany Jesosy nentan'i Jesosy ny fanitrana tena hoe nanino misy teo
lokan'ny olona ny fitafiny zany hoe tena malainy olona dolo lokanytindao ampahatrana mihitsy endrika fanotrano miandraka amin'ny jesosy dolo zany rehetrany atonga antsika mpanankarena amena tsisy azany resaka mantrano zanak'andriamanitra aza manaiky an'izany ianao fa io le finoana ao anatin'ny fandresendahatra anao ihany dia zay mahatonga ny fiainana hoe mitsokosokoso ahoana zany anakay zany efa resin'i jesosy zany rehetra zany amena ahoza ten'andriamanitra galatiana faefatra ny andiny faenina sy fafito dia ahoana ozy ny ten'andriamanitra hoy ten'andriamanitra amin'ny naman'i jesosy kristy manao hoe ary satria zanaka ianareo dia miran'andriamanitra ato-pontsika ny fanahany zanany amena ary satria zanaka ianareo dia miran'andriamanitra andriamanitra nonanirana zay nandray azy miniry tonga zanak'andriamanitra amena ho ato-pontsika ny fanahany zanany miantso hoe abaraio zay nandray ana jesosy kristy dia le fanan'andriamanitra ao anatsika mampisy tomboka se le fanan'andriamanitra amin'ny zanak'andriamanitra dia raha zanaka ozy dia manino ka dia tsy mpanompo itsony ianareo fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'andriamanitra amen anerantsika zao rehetrarehetra zao amen le saina mihitsy zany teneny ao akaikinao dia kitiokely ny saina lovan fanavozana ny saina hoe aza manaraka zao tontolo zao hoe fanao zao tontolo zao fa efa zanak'andriamanitra tsika hoe tsy manty zany tsika hoe tsy resy zany amena miara-mandova amin'le ray tsika hoe miara-mandova amin'ny jesosy tsika hoe amena dia ovay clémentine mihitsy ovay ty mihitsy ianao ndray nananaka ary ianao dia izy dia hoe tao ty mihitsy miova hoe ty mihitsy mila miova amena miovioka miovio manombo zao amena fa le problème kely dia zay raha vo misy problème kely dia aza mijery ny zavatra hita maso mpampanjiny jesosy amen jesosy le mpaneva ny ritsika mpanatanteraka zay zavatra impossible mais possible ka zay le finoana ihany etseo ny finoana amen ampiasao ny finoana na inona le zany manomboka zao ianao dia temieny ao anatin'ny titely vola te zanak'andriamanitra tsy zavatra tsy haiko zany efa resin'i jesosy io tonga dia zay resy io amen dia volany tonga dia mangovotra ho azay olona mino zany dia miteny an'izay zanak'andriamanitra ao anatin'ny finoana dia azo antoka mihitsy ahoana ifina matona hoe cancer dia ositrana dia possible ve zany ka ny finoana ao anaty satria fa resin'i jesosy ho arety ka ahoana tsisy an'izany aza ampianana mihitsy ny finoanao aza atao maty mihitsy ny finoanao na rovina na rovina ary fataro fa ianao dia zanak'andriamanitra manana ny hery sy ny fahefananao ary lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo zao zay nahatonga anao hiavaka amena le fanan'andriamanitra ao anatinao amen azonao antoka fa ao anatinao le fanan'andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho resy ianao ny anaran'i jesosy zany no anarana ambondrina zay natao hoe misy anaranao miadinao ny fahavana ina za zany teny ina le izy tsisy anarana izany tsisy anarana zany misy anarana dolo fa inona tsosa dia ina koa fafambaraka dia ina koa cancer dia ina koa dia misy ina misy anarana dolo ahoana ozy ten'andriamanitra any amin'ny Philippians 2 manomboka zao ianao za matahotra intsony ampiasao ny anaran'i jesosy amen antany hoe ny akaikinao ina anara le problème hoe dia tia mivaly Colossiana Philippians 2 8 8 à 11 dia ahoana ten'andriamanitra ary rehefa hita fa namanatary olona izy dia nanetry tena jesosy kristy zany nanetry tena nge jesosy dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia izany ozy izy izany ozy nanandratan'andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra ny anarana jesosy ny anarana ambony dia atao hoe aza matahotra n'le ina ny anarana hoe aza matahotra ina ny anarana hoe aza matahotra zafa ny anarana jesosy ny anarana ambondrindra hoe afaka manapotika zany rehetra zany amen amen mba ho amin'ny anaran'i jesosy atao tena hoe tsy maintsy mandoaliko hoe ina ny anarana hoe
dia mandoalika io hoe azo miteny efa tsy maintsy mandoalika io amen amen tia-tanana mafa jesosy tsika alleluia amen aza matahotra intsony ianao ampisaony ny anaran'i jesosy ny anaran'i jesosy ny anarana ambony indrindra andolea loataka rehetrarehetra amen tsisy mampatahotra ny nindo misy anarany ny fahavalinao tonga dia mandoalika hoe komina vavalioany mandoalika amin'ny anaran'i jesosy amen tia-tanana mafa jesosy tsika